Masna, 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 masninao Jehovah Andriamanitra ny lanitra, entiky ny voninahitra ao ny tany rehetra, ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'Ondry ny saotra, ny dera, ny aja, ny voninahitra. Halleluja! Amen. Kamu coba lihat tangan.
Ira-ira sini ya. Ny ten'Andriamanitra azo omenantsika amin'ity sivy jolay ity zany dia ho ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Fanekena taloha dia ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato izay milaza ny mahatsara fifankatiavana. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ty firana amin'ny fiakarana nataon'i Davida ity. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina tahaka ny dily olo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny andro any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehova eo ny fitahina dia fiainanao mandrakizay. Aleluia! Dia tohitsitsika ho amin'ny fanekena vaovao zay nosoratan'ny Lioka. Lioka toko fahasivy ny andiny ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelo amby efapolo. Vakitsika rehefa samy nahita isika zany dia milaza ny nahatrana Jesosy ilay zazalahy nampahoriany demonia. Zao mivaky izany manara Jesosy ary nampitson'iny raha nidina avy teo tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka ny tsenan'i Jesosy. Ary indro isy lahy anankiray avy tao amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe, mpampianatra ô, masina ianao, mamindrafo amin'ny zanako fa zanako lahy tokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tapoka izy ary ny fanahy mampitsitotona ny tenany sy mampandovory azy ary sarotra amin'ny fialany aminy ka mahatorotorovan azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka azy zany fa tsy afany. Ary Jesosy namalika nanao hoe, retaranaka sady tsy mino efa nivadika mandra-pahoviana ny toerako aminareo sy andeferako aminareo. Eto aty ny zanakao. Ary raha mbola nanatona izy dia nampintsitsitra sy nampanitsitsitona azy ny demonia. Ary Jesosy ny teny mafana maloto ka sitana ny zazalahy dia natolony tamin'ny ray nindray izy. Dia talanjo izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra. Faranantsika ao amin'ny taratasy ny soratan'i Paoly ho antsika fiangonana dia ny Petera voalohany. Soratan'i Petera azafady. Petera voalohany toko fahaefatra. Taratasy ny soratan'i Petera ho an'ny fiangonana dia ny Petera voalohany toko fahaefatra. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharaiky amby folo dia mbola vakitsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aloha teny amin'izany dia fampirisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Zao vaky n'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra tamin'ofo Kristy dia aleo mba ho fiadinareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ofo dia efa afaka amin'ny ota mba tsy handanianareo ny andro sisa iananareo amin'ny ofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra.
fa ampy zay ny andro lasa zay nanaova amin'ny fanao jentilisa tamin'ny andianana tamin'ny jejejona sy ny faniriany ratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan'ny ratsy sy ny fisotroatoka sy ny fanompoatsampy zay fahadindrindra ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy niarana zakazaka aminy ianareo amin'izany fanarana-po amin'ny ratsy izany ka dia teneny ny ratsy nefa po amoahan'ilay efa vonona tsara vela sy maty izy fa noho ny amin'izao nitoriana filazany tsara tamin'izay maty azy mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy fa atombotra ny zavatra rehetra koa endreka mahonona tena ho an'ny fivavahana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra fakatiava tsara fa ny fitiavana manarina fahotana maro mifampetranoa ka aza monimonina samia mifanompo araka ny fahamezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa zay an'Andriamanitra raha misy olona miteny dia aoko izy hiteny toy milaza tenin'Andriamanitra raha misy olona manompo dia aoko izy hanao izany araka ny hery zay omen'Andriamanitra azy mba hakalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalana Jesosy Kristy fa azo voninahitra sy fanjakana mandrakizay amen. Ivavaka itsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty ny levona araka ny soratra masina no isaoranay ny anaranao indray amin'ity sabata androany ity sabata lehibe satria tafavoreto ny lafivaliny nosy itokana diakona sy loholona indray izay anao ny asanao satria be ny vokatra fa no mpiasa no vitsy misaotra koa ny tahinao sy ny vimbinanao anay ka nirovanao anay tamin'ny loza sy ireo ratsy rehetra namindrahanao fo taminay ka tsy maty fo amanainy izay fa mbola afaka nidera sy nankalazanao tamin'ity sabata ity indray misaotra koa tompo satria mbola afaka nitondra izay ny fanatitra maro isan-karazany izay fanoanana nyzao asany antsonao anay izao sy ny fafolo-karena koa fa raha tsy nitahinao sy nambininao moa zay inona no entinay tompo fa no nyteny fikasanao zay tsy miova hatramin'izao koa mandrakizay dia nitsokafanao ny varavaran'ny landra ka nandrotranao fitahina fiainam-boampo anay teneninao mafy ny valalaka tsy nanimba ny fidiram-bolanay fa nanome ny fitahinao anay ianao ka dia nitondra izany ampifaliana izany izahay ifonanay tompo raha toka tsy mananaka tolotra izay satria tsy nandray na sanatria nandray taminao ihany izay fa tsy nahatoky dia mamindra fo aminay mamelany elokay ary hita io ny voakanao zay tsy mba nanaka tolotra tompo mba hitondra mpifaliana indray amin'ny fotoana manaraka vakina taminay ny soratra masina ko dia mitenena ary Jehovah o fa mihaino indray ny fiangonanao tsy eto amin'ity kianja maitso ny lasoro ety fa manerana ny firenenay malagasy hatrany ampitan-dranomasina dia miandry isaky ny hariva ny maraina ny atoandro izao afatra izay orenesinay izao ko dia mitenena ary Jehovah o fa mihaino indray izay mianaran'i Jesosy maty ny levona araka ny soratra masina no mangatana izany halleloia amen. Nasantsika ary mba amonjy toerana faly miarabantsika rehetra androany noho ny fitahina sy ny fitiavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra izay nomeny atsika dia tafavoreto tsika paroasy firy moa tsika amin'ny paroasy mivoreto paroasy 3 Ambohimanambola Ambohimalaza Manjakandriana tafavoreto tsika ary raha ny amaroantsika amin'izao sabata zao hoe paroasy 3 dia efa tady efa ampisasaka ny collégium raha izao ny fandehany dia raha paroasy efatra fotsiny zany raha zao amaroantsika zao dia efa misasaka io kianjan'ny collégium io ary tsy haiko intsony na hoe omby amin'io vetsika amin'io fahatelo amby folo ny volana ho io fa mbola ho avy ireo solotenantsika avy amin'ny faritany rehetra efa manomboka manao famerenana
isika amin'io fotoan-dehibetsika io mba nomezana voninahitra an'Andriamanitra na ny hira na ny fietsika atao. Tsy adino zany miarahaba ny voaka tsiraray avy izay efa miomakomana eran'ny Madagasikara, ka amin'io fotoana io ny korala iombonana rehetra eran'ny Madagasikara, ny korala rehetra iombonana eran'ny Madagasikara efa manana ny fanamiana daholo hipetraka amin'ny toerana anankiray, takany hoe ny olona rehetra koa amin'ny toerana anankiray, takany hoe ny diakona rehetra zay tsy miasa koa dia ho amin'ny toerana anankiray misy santionany. Hita eny amin'ny faritra eny daholo zany a, ireny olona ireny ny Dorcas rehetra koa hita daholo hoe ireny ny toerana misy azy. Ka ny korala dia miomana zany ianareo a, samy mba mianatra sy mamerina any tokantrano tsiraray avy, anao le hiran'ny andelina alleluia iny zany ny korala iraisana petraka amin'ny toerana anankiray a, tena miavaka tsara mihitsy nareo zany hita. Dia rehefa mihira dia miara mitsangana daholo dia hita ireo le korala hiran'ny alleluia hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia ila zany ny filohan'ny antokopira rehetra mba samy amerina tsy kely tsiraray avy any atokantranony any a, any am-piangonana mantsy azafady, satria ray volana zao ny fiomanana. Dia ho antsika aty amin'ny faritany izay tsisy mampianatra dia anatin'ny korala ao ianareo a, dia ny vava fotsy mody antsika tseo rehefa tsy hainareo le hira, fa ny mahay a no mihira mafy dia mafy amin'izay fotoana zay a, mba ampanako azy amin'ny feo hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Meo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Dia entanina koa tsika amin'ny fitafiana, satria fa ray volana sisa ny olona efa nisy 2 volana meloa dia efa nanomana ny fitafiana, ary efa tazana ety anoloana mahafinaritra, efa manomboka hita tsara ilay bleu roi sy ilay fotsy. Rehefa mba mandehandeha eny an-tsena any dia mezaha mitady elo bleu roi miara manga sy fotsy, na tsy bleu roi fa mba mahita elo nareo manga sy fotsy, dia eto le elonareo dia atakalozy, mba mety atakalo amin'ity ve ty fa manindry aho hoe manindry kely ho an'izay tsy manana vola hividanana elo, satria afahana ohatr' zao ny andro amin'io collégium io, raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy. Dia efa samy miomakomana daholo. Rehefa mahita kiraro fotsy itsika lehilahy dia mba tonga dia mividiana kiraro fotsy, mba mandehandeha eny an-tsena eny zany dia efa kiraro fotsy tadiavina. Tsika mandehandeha eny an-tsena dia efa nenareo vehivavy moa zany zipo fotsy dia tsy maninana raha mahita mba kiraro bleu roi koa nareo dia efa mitaditady eny fa andeha be ny kiraro sy ny kiraro fotsy iny ihany. Raha sanatria ka tsy mahita kiraro fotsy mihitsy ianao dia mividiana loko fotsy, dia loko ile kiraro maintinao iny ivadika fotsy. Zay ny ela fa dia efa ampitaina amintsika eran'ny Madagasikara daholo zany afatra izany, fa dia anenina sy matiantoka zay tsy mba afaka monjy an'io fotoana io, fa dia mamonjy alohaloha rehefa tonga io fotoana io, dia mandehana meloa fa sao dia tsy tafiditra ao ianao dia ary ivelan'ny valandray a, dia any ianao vao alahelo sy aka sisisiny eny. Fa dia angamba za mino amin'io fa amin'ny enina any angamba dia efa misy olona akatoeranao, satria dia tsy raha vao mitaveravery eo ianao dia any ivelany any, fa tsy omby antsika io toerana io, tsy omby antsika io. Ka dia efa miomakomana antsika zany dia nizao mahafinaritra fa zao fotsiny tsika paroasy 3 ary eto dia efa tsy tady tsy omby amin'ity Akanjamaitso na lasora ity, ka vao maika hoe amin'izany fotoana izany fa dia hisy voninahitran'Andriamanitra lehibe hipoitra. Zay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra, miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana. Salamo 7:30 ny vaky tenintsika amin'ny perikopa. Isaorana Andriamanitra nanome ny perikopa satria dia mifanentana tsara amin'ny vanim-potoana iresantsika ny hafatra. Ny mahatsara ny fifankatiavana, marina zany. Hiditra ny 20 taona ny fiangonana dia ilaina sy porofoina izay fifankatiavana izay. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. 7 tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka any amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin'i Jehova ho eo ny fitahiana dia ho fiainana mandrakizay. Amen. Ny mpirahalahy miara-monina dia tsara sady mahafinaritra, fa voadidin'i Jehova ho eo amin'izany mpirahalahy miara-monina izany ny fitahiana dia ny fiainana inona ozy izy? Ataovy mafy ny fiainana. Ka iza moa natao hoe mpirahalahy? Ary iza ny rahalahy anao? Iza natao hoe mpirahalahy? Zany mifankaty tsara
sady mahafinaritra. Pirala miaramonina. Zany hoe raha tsy mifankaty zany reo pirala roa afaka miaramonina sa tsy afaka miaramonina? Tsy afaka miaramonina. Dia mahafinaritra zany sa tsy mahafinaritra? Tsy mahafinaritra zany pirala tsy afaka miaramonina zany. Tsara zany sa ratsy? Ratsy zany. Fa indreo izy tsara sady mahafinaritra raha ny pirala no miaramonina fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahihana dia ny fiainana mandrakizay. Rehefa hita zay fafinaretana mahafinaritra ny pirala miaramonina izay dia ireo pirala ireo izy voadidin'i Jehovah ny fitahihana ho eo aminy dia ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa tsy mifankaty ny pirala dia tsisy fitahihana miditra amin'izany pirala izany. Ary ny fiainana mandrakizay dia ho afoiny. Iza ny pirala? Andeha tsika hijery resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny ireo mpianany tamin'izany. Rehefa tonga ny rahalahin'i Jesosy nitady azy dia misy resaka takan'izao. Atao Marka 7 no ifampiresaka kely vetivety. Marka 7. Rehefa avy nanao fahagagana Jesosy tao amin'ny tokantrano anankiray, fa nisy demoniaka izay nisotraniny mona sy marenina, dia nisy ady hevitra takan'izao ato amin'ity Marka 7 ity, ny 19 sy manaraka. Ny nitadiavany havan'i Jesosy azy sy ny namalian'i Jesosy ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Tao anatin'ny tokantrano zany dia nanao fahagagana Jesosy, namoaka devoly nampiteniny mona tamin'izay fotoana izay. Dia zao ny voalaza amin'ny 20. Ary niditra tao an-trano izy dia nangona indray mivahoaka ka tsy nahazo nihinan-kanina akoriny izy, ary niavany raha nandray dia nivoaka hiazona azy fa ireo efa verisaina izy. Ary ny mpaloradalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana Belzebuba izy, sy hoe lohan'ny demonina moany demoni. Ary rehefa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny Satana ahoana ny famoakany Satana, fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra zany fanjakana zany. Raha misy mpiray-trano miady an-trano dia tsy haharitra zany mpiray-trano zany. Raha Satana mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa ho rava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra amin'ny tranony mahery ka handroba ny entiny, raha tsy hafatiny aloha ilay mahery dia voarobainy ao an-tranony. Lazaiko marina aminareo tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika eo ilohana amin'ny ota mandrakizay izy. Izany ny lazainy, satria ny olona nanao hoe azo-panahy maloto izy. Ary avy ny reniny mba ny ralahany ka nijanona teo alatrano dia naniraka tao aminy niantso azy. Ary nivahoaka nipetraka nanodidina azy ka nanao taminy hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly ka nanao hoe iza moa ny reniko sy rahalahiko? Ano nijery izay mipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Zay ilay tantara. Raha fitinina zany ilay tantara dia tsotra kely. Nisy fahagagana taon'i Jesosy namoahany demoniaka izay mona sy miteny. Dia rehefa nivoaka io devoly io tao anatin'ny trano fampiresan'i Jesosy io dia hozy izy ny mpitondra fiangonana tamin'izany. Ny fariseo zany ny mpanora-dalàna. Fantatsika zany fariseo sy mpanora-dalàna zany dia jiosy izany, ary mivavaka amin'ny andro sabata, tsy mihinana kisoa, tsy mihinana biby maloto tahaka ny hoe alika, kadradraka, gisa, gana. Zany ny mpanora-dalàna. Dia nilaza izy reto hoe Jesosy tinga io izy, anareo aza mety fitahana izy io, fa zavatra Belzebuba sy demony ihany no amoahana izy io demony. Dia hoy izy Jesosy tao anatin'ilay fivoriana teo hoe ahoana moa izy no apossible an'izany? Ataon'ny Satana ahoana no mamoaka ny Satana? Fa raha izy mamoaka ny Satana dia miady an-trano ange zany fanjakana zany, dia tsy maintsy ho rava. Ary raha misy koa ny ray trano miady an-trano dia rava ny tokantrano, tahaka ny mpivady miady tsy mety mifandamina mihitsy, tsy maintsy rava ny tokantrano ny farany. Ary raha ho avy androaka ny mahery eo an-trano izy ny olona anankiray, tsy maintsy hafatiny aloha ilay mahery, zay izy vao afaka mandroaka azy eo.
ka ahoana rozy izy no ilazanareo fa devoly ihany namoako ny devoly. Dia nilazainy Jesosy tamin'izay fotoana zay hoe zao izy ny olona rehetra ozy izy azo famelan-keloka ihany amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy ataony. Zany hoe na mandainga ny olona, na mangalatra ny olona, na mamono ny olona ny olona, na mijangajanga ny olona, na manompo sampy ny olona, na mamoron'Andriamanitra fotompony izy. Zany natao hoe ota mandika ny didi folo. Dia azo famelan-keloka ihany le olona rehefa miaiky ny elony izy mifona amin'Andriamanitra mibabo. Fa zao izy amin'ny fitenenana ratsy ny fanahy masina dia tsisy famelan-keloka ho azony zany olona izany fa mendrika eo elona any amin'ny ota mandrakizay izy atripy any amin'ny fariafo sy ny solofara. Ino ny antony nampitonga an'i Jesosy teny hoe miteny ratsy ny fanahy masina? Satria ny olona nanao hoe azo-panahy maloto izy. Raha olona hipetrahan'ny fanahin'Andriamanitra zany manao ny asan'Andriamanitra no avadiky ny olona manohitra azy fa hoe devoly ihany, Belzebuba ihany no amoahany io devoly. Azo ny fanahy maloto fa aza mety fitahany io ianareo. Dia nefa le olona manao ny asan'Andriamanitra manasitrana mamoaka devoly io fanahin'Andriamanitra no miasa azy. Dia izay zany le endrika iray ilazana hoe miteny ratsy ny fanahy masina le olona. Satria le olona mivavaka miantso amin'Andriamanitra, miantso ny fanahy masina, ny fanahy miasa le olona indray, ny fanahy masina miasa amin'le olona indray lazainy fa Belzebuba, lazainy fa devoly, lazainy fa fanahy mamitaka. Dia ny olona manao an'izany nozy izy Jesosy dia tsy azo famelan-keloka mihitsy fa mendrika eo elona any amin'ny afo. Ny olona zay mamadika ny fanahin'Andriamanitra ho fanahiny Belzebuba, ny olona zay mamadika ny olona iran'Andriamanitra lazainy fa demoni no maniraka sy mitondra azy. Dia na iza zany ny olona zany, na iza na mpivavaka na olona tsotra, na manan-karena na mahantra, na mpitondra fanjakana na olona entina, dia miteny ratsy ny fanahy masina ka tsy azo famelan-keloka mihitsy. Tao anatin'izay fotoana nitoroiny Jesosy izay teny izay tonga ny renin'i Jesosy sy ny rahalahiny nitady azy tao ivelany tao, satria feno ny trano reto renin'i Jesosy tao ivelany reto dia tsy afaka niditra noho ny fahabetsahan'ny olona maro. Dia nanafatra izy hoe mba teneny Jesosy hoe misy mitady izy eo ivelany ao. Dia izy le olona izy fa izy nareo zany mamany, ary nareo reto zay rahalahiny zandriny zay, ay dia ary ianao ty zany abaviny. Fa nga moa Jesosy manana rahalahy, ay ve nareo ny anabaviny izy ny anaranareo reto. Dia atao marika toko faheninato misy milaza ny anaran'ireo renin'i Jesosy sy ny rahalahiny sy ny anabaviny reo. Visa ny anaranareo aloha hitenenana ny aminy any fa sao dia misandoka anareo marika toko fahenina tsy mandeha lavitra atsika fa akaiky eo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary niala teo izy ka tonga tao amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia ny mpianatra tao amin'ny sinagoga izy, ary maro izay nihaino azy dia talanjo ny indrina ka nanao hoe taizany nahazoan'ilay ity izany zavatra izany, ary manao ahoana no fahendrena no mena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahiny Jakoba ary rahalahiny Jakoba sy Josefa sy Jodasy sy Simona va ilay ity, ary tsy aty amintsika va ireo nabaviny tsy zanaky Maria ary rahalahiny Jakoba sy Josefa sy Jodasy sy Simona va ilay ity, ary tsy aty amintsika va ireo anabaviny. Dia jereo fa mbola mazavazava kokoa ny ilazany azy atao amin'ny Matio toko 7:20. Maka amin'ny Matio toko 7:20 tsika, 3:20 ka hatrany 7:20 milaza ny hoe fa izy nareo dia hoe zay ny reniny, zany rahalahiny, zany anabaviny. Matio toko 7:20, 3:20 ka hatrany 7:20. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy, ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avitaiza ireny no nahazoan'ilay ity zany fahendrena sy asa lehibe zany. Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra, tsy Maria va no anaran'ny reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny, ary ny anabaviny moa tsy aty amintsika avokoa va izy, koa avitaiza no aizan'ilay ity zany zavatra rehetra izany. Tena i Maria sy Josefa renin'i Jesosy zany dia mbola niteraka fa tsy Jesosy ihany no zaza naterany teo. Ny anaran'ireo zaza reo Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy, ireo anaran'ireo tsy Jakoba sy Josefa
tsy Simona le mpianatra Kristy reo hafa reo tsy Jodasy le namadika azy io fa hafa io fa raitapo aminazy tao reo zany ny rahalahiny sy ny reniny dia ireo olona reo zany ny tonga nitady any Jesosy dia hoy Jesosy rehefa tonga tao aminy ny iraka verina marika 7 tsika tonga tao aminy ny iraka dia hoe indreo ao alatrano ny reninao sy ny rahalanao mitady anao marika 7:30 zay hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalanao mitady anao ary izy namaly azy ka nanao hoe iza ny reniko sy rahalahiko ary no nijery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indro ny reniko sy ny rahalahiko fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary ny reniko endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankaty hoy ny mpanao salamo fa ho voatety ny fitahiny Jehovah izy ary omeny azy ny fiainana mandrakizay dia hoe indreo ary amin'ny olona tsika tsotra zany ny atao hoe rahalahy ny raitapo aminao zay ny atao hoe rahalahy ary rehefa tonga tokoa ny rahalahin'i Jesosy sy ny anabaviny dia hoe ao izy dia hoy Jesosy iza moa ny rahalahiko sy ny anabaviko sy reniko fa zay manao ny sitrapony raiko zay no rahalahiko sy anabaviko ianareo eto izy Jesosy misy vehivavy ianareo rehetrarehetra reo reniko ianareo raha manao ny sitrapony raiko misy lehilahy ianareo eto na kely na tanora na lehibe ianareo rehetrarehetra reo ianareo ny rahalahiko raha manao ny sitrapoko dikan'izay dia ho sambatra ianareo reniko ianareo rahalahiko raha mifankaty mahafinaritra mijery itsika mifankaty itsika reniko itsika rahalahiko mahafinaritra mijery an'izany satria ho voadidin'inona ozy izy ny fitahina ary no avy dia ny fiainana mandra zay tsotra kely zany rehefa tianao hiala manodidina anao ny fitahina ry reny rehetrarehetra dia ataovy zay tsy fankatiavana mifankalahy tahaka izany koa tsika rahalahy rehefa tsy tianareo anodidinareo ny fitahina ho tonga ao aminareo sy ny ankonanareo sy ny tokantranonareo dia mifankalahy mifanenje mifanaratsy dia tonga aminareo ihany koa izay ozona izay zavatra tsotra kely zany fa mahafinaritra zany ozy izy mpanao salamy mahita ny mpirahalahy mifankaty fa iza ny rahalahiko sy ny reniko raha fa nanontaniany Jesosy ireo rehetrarehetra reo za zao manana rahalahy za manana anabavy za manana ny reniko za pastera Mayolina tahaka izany koa tsika raha tsy hoe ngamba hoe vavy-tokana ianao na lahy-tokana dia tsy manana rahalahy na tsy manana anada dia zavatra hafa zay fa za zao dia manana an'izay fa iza ny reniko iza ny rahalahiko Jesosy ianareo reo ny reniko sy ny rahalahiko raha manao ny sitrapony ray zay naniraka dia tsinitsindriny kokoa le izy ao amin'ny Luka 7 ao hoe inona moa le sitrapony ray io inona le sitrapony ray tiany Jesosy tenenina io Luka 7 9:20 ka hatramin'ny 2:20 Luka 7 9:20 ka hatramin'ny 2:20 ary ny reniny Jesosy sy ny rahalahiny nanatona azy fa tsy nahazo ny aona taminy satria ny fanety ny vahoaka ary nisy nilaza taminy hoe ny reninao sy ny rahalahinao mijanona atao latrano tahitanao fa namaly izy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo zay mandre ny tenin'Andriamanitra ka makato azy ka maninona azy ataovy mafy maninona mandre ninona ataovy mafy mandre ninona hoe dia maninona azy zay natao inona reniko sy rahalahiko mba mihinana ny tenin'i Jesosy koa zany rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra itsika rahalahy itsika reny ka tsy makato azy dia tsy rahalahiko anao zany tsy reniko ianao rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy makato azy rehefa tsy manao ny sitrapony rainy dia sady tsy rahalahiko anao no tsy reniko fa aza misandosandoko hoe manahoana rahalahinao amin'ny ahoana moa za ianao tsy zanaky ny mamako akoriny za rahalahinao amin'ny tompo ka ianao rahalahiko amin'ny tompo ve manatateraka ny teniny sy makato azy fa raha zay ianao dia mpirahalahintsika fa raha tsy zay ianao dia tsy mpirahalahintsika androany zany hitokana rahalahy sy reny mpianakaviana satria ny diakona misy lehilahy misy reny mpianakaviana misy raha mpianakaviana misy reny mpianakaviana hitokana loolona androany zany misy loolona lehilahy fa tsisy loolona
vehivavy raha katony tenin'Andriamanitra ianareo, raha anaraka ny tenin'Andriamanitra tenin'ny ray ianareo ka katony teniny dia pirahalatsika dia reniko ianareo. Fa raha tsy izany, tsy akatò zany tenin'Andriamanitra izany, dia aza mitsangana eto hotokanana diakona na ny lahy na ny vavy, aza mitsangana eto hotokanana loholona ny loholona na ny mahina na ny matavy, aza mijoro eto rehefa tsy akatò ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy hanao ny sitrapony ray dia ilay Jehovah Andriamanitra. Tsisy antony tokony tokanana n'izany olona zany na izy na izy, satria tsy rahalahy zany, tsy reniko zany hozy izy Jesosy, tsy rahalahiko zany sady tsy reniko, fa zany natao hoe rahalahiko. Endre sambatra sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankatia, fa ho voadidina fitahiana izany mpirahalahy izany, ary ny fiainana mandrakizay no miandry azy. Hoy Jehovah, me voninahitra ilay mpanjaka ataovy teka faran'izay mafy dia mafy mihitsy. Andao ary, inona ry moa zany no resantsika amin'izany mpirahalahy mifankatia zany? Iresaka ny reto diakona sy loholona reto itsika. Diakona moa dia efa mahazatra, fa io loholona io dia efa tany amin'ny andron'ny zanak'Israely tany, tany amin'ny andron'ny Genesis tany, dia efa nisy an'izany loholona izany. Inona moa ny asa nataon'izy ireo tamin'izany? Andeha hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra, iresantsika any ireo loholona ireo hoe inona moa ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra an'ireo loholona reo tamin'izany fotoana izany. Andehantsika atao amin'ny nomery aloha vetivety, nomery 1:20. Vakitsika izy io manomboka ny 9:40. Nomery page 137 izy amin'ny baiboly protestante, tsisy référence. Nomery 1:20. Ny lohateny ao dia hoe ny monomonona zanak'Israely tao Tabera sy Kibrota Hatava. Dia vakitsika manomboka amin'ny 9:40. Alohany amakitsy azy moa zany dia ny monomonona tamin'ny Jehovah ny zanak'Israely, satria leon'ny mana tsisy hena, fa dia mana foana ny hohanina mandritry ny firy taona. Ohatrany hoe dia tsara maso fotsiny foana ny laoka nandritry ny firy taona, leo le olona amin'ny farany. Dia izao no vakitsika ny 2:2 amin'ny 1:20 nanao hoe dia nitaraina tamin'ny Mosesy ny olona, ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah dia maty ny afo. 2:4 Ary ny olona hafa firenena izay niaro taminy dia liana, ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe engane ka isy hanome hena hohaninay, tsaroanay ny hazan-drano izay nohaninay maimai-poana tany Egipta mba ny voatango sy ny tongolo samy hafa karazana, fa izao dia maina ny ainay, tsy misy ninninona eto aminay afa tsy mana ihany, tsisy ninninona eto aminay fa tsy mana ihany, tsy ninana hena tsony, tsy ninana ny trondro itsony, na trondro avy any Masay na avy any Anosy, tsisy tsony, fa dia mana tony foana no hanina. Leo ny zanak'Israely ny farany voaka avy any Egypte. Dia niteny amin'izay Jehovah tamin'ny Mosesy. Nomery 1:20. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, manangona 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely eo ety amiko, dia izay fantatrao loholona amin'ny firenena sy ny mpifehy azy, ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fihaonana izy. Dia nidina aho ka hiteny aminao hoe, dia hidina aho ka hiteny aminao hoe, ary izaho aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka metraka izany ao amin'ireo, ary ara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy hainao irery intsony ny hitondra azy. Zany tsika eo. Tamin'ny voalohany dia Mosesy irery ihany nitondra ny zanak'Israely hatramin'izay, fa efa mihabetsaka ny vahoaka, ary efa maro ny vahoaka, tsy vitany Mosesy irery intsony nitondra azy. Efa firy moa nisan'ireo vahoaka reo? 220. Nomery 1:20, 220. Dia hoy Mosesy, ny olona izay toerako dia lehilahy 9 hetsy izay mahaliana lalana, ary hoy ianao omeko hena izy
mba hoaniny mandritry ny ray volana. Ny lehilahy zay toerako izy dia lehilahy eninetsy 600 000 zany ny lehilahy, tsy resahana ntsony zany ny vehivavy sy ny zaza. 600 000 no isan'izy ireo ka tsy vitany mosesy intsony nitondra ireo vahoaka ireo. Dia hoy izy Jehova hoe makao izy lo olona 70 lahy eo amin'ny Israely hoe ty amiko. Dia izao rehefa entinao ireo vahoaka lo olona ireo dia aka ny fanahy izay nomeko anao hoy izy Jehova ka afindrako amin'izy ireo. Ary rehefa mifindra amin'izy ireo izany fanahy izany dia hiara mitondra ity firenena ty aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony ny hitondra azy. Izany hoe zao sary ny fitokanana lo olona ataontsika eran'ny Madagasikara zao zany dia sary endrikendriky ny zavatra tamin'izany Israely zany, satria raha mijery zao amaroantsika zao Jehova dia fantany fa tsy ho vitan'ny pastera Maiola irery intsony io asa io, fa manendrey lo olona ianao 70 lahy ka amin'ireo lo olona ireo dia angalako ny fanahy zay nomeko anao hoy Jehova ka afindrako amin'ireo lo olona ireo. Ny fanahy zay omeko anao hoy Jehova dia afindrako amin'ireo. Izany hoe ny fahefana ahafahan'ireo lo olona ireo hiasa izany dia tahaka an'izay nataon'ny Mosesy, nataon'i Jehova tamin'ny Mosesy no ataon'Andriamanitra aminareo lo olona koa zany, afindra aminareo koa zany le fanahy. Akana le fanahy tamin'ny Mosesy dia afindrany aminareo dia andehananareo koa amin'izay asa izay. Dia inona ny zavatra nitranga? Tanteraka ve izay sa tsy tanteraka? Andinin'ny faha 720 ka hatramin'ny 520 dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehova tamin'ny olona, dia nanangana 70 lahy tamin'ny lo olona ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo mirahona Jehova ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny lo olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Nangalany Jehova ozy izy ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny lo olona 70 lahy, satria tsy vitan'ny Mosesy irery intsony izany asa izany. Dia izay no mahatonga antsika hitokana lo olona, hitokana diakona, satria tsy vitan'ny Mosesy intsony irery ny asa. Andeha hitetin'ny selula eran'ny Madagasikara efa firy, hitetin'ny fiangonana eran'ny Madagasikara efa firy, ka raha iandren'ny Mosesy isa-tsabata dia fiangonana 350 fotsiny no mahazo ny Mosesy dia tapotra ny taona. Fa rehefa nisy an'ireto lo olona ireto zay nangalana ny fanahy tao amin'ny Mosesy nomena azy, dia isa-tsabata dia misy fanahiny Jehova miasa amin'ny alalan'ireo olona ireo mitondra ny teny ao amin'izany fiangonana izany. Omeo voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Dia izay nampatonga ny soratra masina ilaza amin'ireny lo olona ny fiangonana ireny ny amin'ny tokony ho ataon'ny fiangonana amin'izany lo olona ny fiangonana izany. Vakitsika ao amin'ny Timoty voalohany toko 5 page 213, testamenta vaovao page 213. Timoty voalohany toko 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny 7. Timoty voalohany toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 7. Aoka ny lo olona izay mitondra tsara hatao tokony azo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Averiko tsara, ahoana tsara ozy izy? Aoka ny lo olona izay mitondra tsara. L'olona maninona? Mitondra tsara. Misy zany lo olona mitondra tsara, ny mifanohitra an'izay lo olona tsy maninona zany. Misy lo olona zany tsy mitondra tsara, ka ireny lo olona mitondra tsara ireny dia tokony azo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Mikely aina amin'ny teny sy ninona ozy izy? Ny fampianarana. Ny olona tsy mitondra tsara zany dia tsy mendrika omena fanajana roa eny zany. Izy ary tsy mitondra tsara satria io ny avy any bonga tsara.
avy any bonga ratsy izy zany fa tsy bonga tsara. Tsy mba mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Ka raha mampianatra izy dia fampianarana mandrendry vahoaka. Raha mampianatra izy dia fampianarana manakivy vahoaka, mandratra ny fony vahoaka, manao teny levolevy, manao teny marary. Izany lolona izany dia tsy mendrika atao azo fanajana roa eny zany. Fa itsika fiangonana kosa zay mahalala fa reo lolona reo dia nangalana fanahy tamin'ny Mosesy natatao aminy ka mitondra tsara sy mampianatra tsara dia tokony mahazo fanajana roa eny. 9:7 aza mandray teny hiampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona rona 3. Aza mandray teny hiampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona rona 3. Izany tsy ny fiangonana ihany fa na ny lolona samy lolona koa aza. Aza maika koa andray teny hiampangana loha olona namanao samy loha olona, na ny pastera samy pastera maika ny hiampanga raha tsy misy vavolombelona rona 3. Ary raha misy an'izany dia anarina le olona, aintsy le olona mba handeha amin'ny lalana mahitsy arak'izay baikony Jesosy. Ary ireo olona ireo raha mahavita tsara izany afatra izany satria nomena ny fanahin'i Jehovah dia hitantsika fa eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo olona reo no hanompo azy. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andao rojo rehevantsika ty le olona izay tsy mitondra tsara, izay tsy mbo mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Ity iza reo olona reo? Karazana olona manao hoana izany olona tsy mitondra tsara ny fiangonana izany nefa nomena n'ilay fanahy tamin'ny Mosesy. Dia indray tsika hijery ny toetran'ireo olona reo. Horaisitsika ao amin'ny Mateo 4:20 tsika hiresaka kely azy. Mateo 4:20. Inona moa ny toetran'ireto olona izay tsy mitondra tsara ny fiangonana ireto, izay tsy mampianatra, izay tsy mikely aina? Inona ny zavatra ao tsain'zareo? Mateo 4:20 ka hatramin'ny 4. Ny niendren'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona hamono an' Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe, fantarareo va fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska koa ny zanak'olona dia atolotra eo ambony amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an' Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravona fa ndrao izy tabataba amin'ny olona. Reto olona izay tsy mitondra tsara ny fiangonana, izay tsy mikely aina amin'ny fampianarana sy ny toroteny reto zany, rehefa tonga tamin'ny andron'i Jesosy dia inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra nataon'izy ireo? Nitady fomba izy hoe ahoana ny fomba amonoana an'io Jesosy io. Ary dia inona ny zavatra nataony zareo? Tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona teo an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Misy trano anankiray ifanantonan'ilay loha olona zany dia miara-mivory ao izy ireo. 5 niara-ny hevitra izy hisambotra ny Jesosy. Zany hoe misy loha olona tsy mpitondra fivavahana, mpisorona be mety hiaraka amin'ny pastera sy ny sisa hoe inona ny fomba atao anatsakanana an'io fa tsy izy trony io. Dia mivory ireo loha olona reo. Dia inona ny zavatra nataon'izy ireo? Mateo 4:20 eo ihany tsika, aty amin'ny 7:20. Rehefa voasambotra Jesosy dia inona nataon'izy ireo? Mateo 4:20. Ary zay efa nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivorian'ny mpanorandalàna sy ny loha olona. Rehefa voasambotra zany Jesosy dia noentina tany amin'ilay mpisorona be. Ataontsika mpisorona be, mety pastera io, mety missionnaire io, mety evangelista io, miaraka amin'ny loha olona zay efa nivory tao hoe ity izy fa voasambotra. Dia rehefa voasambotra tao izy, inona nataon'izy ireo? 7:20 noentina tany amin'ny plasy Pilato amin'izay Jesosy efa voasambotra tao. 7:20 Ary noho ny maraina
ny andro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loolona dia niara-ny hevitra hiapangan' Jesosy mba hamonoana azy. 12 ary raha nampangain'ny lohan'ny mpisorona mba ny loolona izy dia tsy namaly akoriny. dia hoy Pilato taminy, tsy renao va izany zavatra maro hiampangananao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mba avakory aza dia gaga indrindra ny gouvernoura. Zany zany ny asan'ireto loolona ireto, nitondra azy any amin'ny manam-pahefana, nitory azy any amin'ny fanjakana, nitory azy any amin'ny fanjakana, nitory azy any amin'ny manam-pahefana. Dia inona nataonjareo? Niapanga azy mba hamonoana azy ho vonoina zany Jesosy. Azo raisina sary koa zany amin'ny fiangonantsika. Mety misy loolona ary efa nisy zany tato amin'ny fiangonantsika, loolona sorona be nandeha niapangatsika tany amin'ny mpitondra fanjakana, nandeha tany amin'ny Bianco, nandeha tany amin'ny Samifina, nandeha tany amin'ny Impôt, nandehanany reny loolona sy reny pastera reny, nandehanany mba hamonoana ilay fiangonana, mba hanakatorana ilay fiangonana, mba ho faty ilay fiangonana. Dia niapangatsika tany amin'ireny toerana ireny. Zany ny asan'ilay loolona, miapanga. Tsy vitan'izany nataon'ny reto loolona sy mpisorona reto tamin'ny andron'i Jesosy. 7:20, toko 7:20, 7:20. Ary ny lohan'ny mpisorona mba ny loolona ny taonany vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Lohan'ny mpisorona mba ny loolona ny taona ninona ozy izy? Ny taonany vahoaka. Zany hoe zareo zany tsy vitany hoe izy mpisorona sy loolona ihany no nikonokonona hiapangan' Jesosy, fa mbola ny taona inona koa izy? Taona vahoaka koa izy nanaraka azy. Taona vahoaka koa izy nanaraka. Antaotsika hiapanga an'io Jesosy io, fa tsy izy tsony io dia voly io, zavatra efa fitaka daholo io ataon'io. Fa andaontsika hitsangana, tsika mpisorona rehetra miaraka amin'ny loolona, dia ilaza hoe rehetra izay mpisorona amin'io fiangonana io izay ivavahan'io Jesosy io, rehetra izay loolona mpitondra fiangonana na azo ny fanahy apahany tamin'ny Mosesy, dia mahita izay fa tsy izy tsony io Jesosy io, tokony homboana io, tokony vonoina io. Ka tsika vahoaka rehetrarehetra itiny pirofo fa tsy izy io, reto sy reto sy reto daholo, nanao an'izao io, nanao an'izao io, nanao an'izao io, nanao an'izao io. Dia moronana lainga eo, dia ny vahoaka marivo salosana rehetrarehetra, lehilahy izay nisoratra masina hoe ny kely saina dia mino ny teny rehetra, fa ny manan-tsaina maninona ozy izy? Mandinika aloha. Zay vao mandeha amin'ny lalana hoe mba marina ry ve zany, mba mitombona ry ve zany. Fa tsy zay teny rehetrarehetra lazain'ny loolona na lazain'ilay mpisorona dia noho n'ilay vahoaka hanomboana an'i Jesosy. Fa zany ny toetran'ny loolona tamin'ny andron'i Jesosy. Ka zany ngamba mino aho fa sy loolona amin'izao andro misy antsika zao na ny diakona amin'izao fotoana zao, andeha mbola ho lany andro amin'izao 20 taona zao ifampiapanga. Ndeha za hiapanga n'ity loolona ity satria zao ny adalany ity, zao ny fahotany ity. Ndeha za hiapanga amin'ity vahoaka ty na ty pastera ty na ty zao satria za mihitsy manana pirofo zao. Fa rehefa nitenenina teo ny lohan'i Jesosy zany fiampangana zany teo ny lohan'ny fitsarana, tsy namaly Jesosy. Satria fantany Jesosy fa olona inona daholo zany? Lainga daholo zany, tsy zavatra marina zany, tsisy antony tokony hamaliana an'izany. Dia hoy izy le ianao ve tsy mamaly? Mahatonga ianao zany tsy mamaly, midika zany fa marina zany e, mitombony zany matoa anao tsy mamaly. Mazava be zany fa tsy mahita valy tsony fa tratra, fa tsy namaly Jesosy. Gaga daholo izy rehetra, efa izany ve ny fiampangananao? Mpisorona mpitondra fivavahanao aminao ane reto miampanganao reto e, loolona ane reto miampanganao reto e, fa maninona ianao ny tsy mamaly? Ary tsy vitan'izay fa mbola ny taona inona koa izy? Taona vahoaka koa izy hoe raha misy manontany amin'ny fitsarana io, iza no atolotra nareo ombona, Jesosy sa Barabasy? Dia aleonay Barabasy, jiolahy, mpangalatra, dahalo, mpanolana, mpanao sito mahery sy ny sisa, io fidiana fa aza mifidy an'io Jesosy mitorotoro tenin'Andriamanitra sy manasitrana io, fa io la Beelzeboba namoahana io devoly demoniaka io, fa aza mifidy an'io.
aza mety fitahany io nareo vahoaka rehetrarehetra. Zany ny asan'ilay olona tsy mitondra tsara ny fiangonana, tsy mampianatra amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Misy lolona ohatr' zany. Ka za mino amin'ny 20 taona manaraka ho avy tsy are intsony lo olona mifampiapanga, pastera, missionnaire, evangelista ifampiapanga, fiangonana lany andro ifampiapanga, ifanenjika sy ifanaratsy, ka tsy hanova ny fiainana sy ny toetrany, ikororoka ny fahalemen'ny hafa, mahita ny andriny eny amin'ny andriny hafa fa tsy mahita ny andry eny amin'ny andriny, ka ilaza hoe ao asoroky ny andry eny amin'ny andrinao io, nefa ny azy tsy hitany amin'ny fitaratra. Roapolo taona isika izao itokana aloha olona sy diakona. Misy karazana aloha olona roa ireo. Fa ireny olona zay tsy mitandrina tsara ny asa ireny, zay tsy mitory teny amin'ny ainy sy ny herin'ny ray manontolo, fa olona manakorotana, miapanga ny asany dia tsy rahalahiko ireny hoy izy Jesosy. Tsy rahalahiko ireny, tsy anabaviko ireny diakona ireny koa sy nalana vavy izay manana an'izany toetra izany, fa tsy tokony izany intsony no mbola ivelomana amin'izao andro vaninandro izao. Fa mifampivavaha, raha misy namanao na olona namanao hitanao manana ny kilemany na diakona, manana ny fahalemeny, manana ny tsy fataterahany, andeha atono izy, dia anaro moramora izy, atoroy azy ny fadisony, mpafantaro azy, dia mifampibebaha ianareo, dia mifamela heloko. Ka raha mifamely efa mifanaiky eo, dia tsy ianao andeha dia nikororoka azy, fa efa niaiky izy, fa efa niteny taminy dia niaiky izy, dia mifamela atao zay fa tena nataony mihitsy io. Dia hokororohana ty sy hokororohana ry ilay olona na ilay mpiara-mivavaka. Dia ianao no hitsangana mpiapanga. Fizy no mpiapanga ato amin'ny Baiboly ninona? Dia volana mpiapanga ato. Dia amenatra be zany are olona mbola mpiapanga, are paster, mpisorona, na evangelista na missionnaire mbola mpiapanga. Tsy rahalahiko zany ozy izy Jesosy, tsy anabaviko zany, tsy reniko zany ozy izy, fa ny reniko sy ny rahalahiko sy ny anabaviko dia zay manao ny sitrapony ray zay naniraka ary izay makaton'inona ozy izy? Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, zany ny rahalahiko sy anabaviko. Mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankaty. Endre mahafinaritra zany mpirahalahy mifankaty zany. Ary zany nge nivaky tenintsika koa ato amin'ny Petera voalohany ato. Petera voalohany 4. Misy lohateny ao. Endre mahafinaritra ozy izy ny rahalahy izay miray trano miara-monina mifankaty. Dia ozy izy amin'ny Petera voalohany io 4 ny lohateny eo amin'ny 9 misy lohateny. Famporisihana mba hitondra teny marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Jesosy. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Averiko tsara lizy ho antsika olona, ho antsika fiangonana tsiraray avy, tsika diakona, hotokanana androany, na lahy na vavy, miraisa saina ianareo rehetra. Amen. Miaraha ory. Amen. Mifankatiava tahaka ny mpirahalahy. Izany ny vaky teny natao tany amin'ny Salamo nataon'i Jehova. Handray fitahiana zany. Azo ny fiainana mandrakizay zany satria mifankaty tahaka ny mpirahalahy. Mifamindra fo. Raha nanao adisoana taminao ny namanao, na rahalahinao, na nabavinao, na rahavavinao, na nadanao, na vadinao, na rainao, na reninao, mangataka mamindra fo amiko. Amindra fo izy na dia atao zavatra faran'izay tsy azonao ekena mihitsy ary nefa izy mifona aminao. Hoe nandeferako ihany ty,
ny ray na dia ferako aloha tongotry nitsahanao iny na dia ferako iny satria ny akikely mbola nitsahanao koa ny tongotro manaraka ny akikely mbola na dia ferako ihany iny efa manomboka ny akibe koa ny zany nitsahanao zany ohatrany tsy fanaraka tsony tsika mifona foana na melako ihany ianao hatram'izay fa ohatrany tsy amindra fotsony raha zao nataony inona ndray ity kosa tsy amindrako fotsony tika ty amindra tena tsisy fon'olombelona mazaka nytsony ny akomba fonofo zanganjely zangaandriamanitra tsisy famindra-po zany tsony ranga any tribunal lo ifampitory ihany lo igadra any zay gadra nefa dia samy piray fanantenana tsy afaka mifamindra fo ny anankiray koa kila midrikina be za koa tsy tia lala eto koa zay entinao anorana sana vandra ny olona mangataka zany ny talao mamindra fo amiko fa tsy hoe mamindra fo amiko tsy amindra fo anao amo mamindra fo amina fa zany efa manaiky fa diso hoe zany re tsy amindra fo anao aninona ary zany refa tsy amindra fo anao tsy amindra fo zany ianao tsy amindra inona amindra fo dana mandehany fa za tsy amindra retina mifamindra fo dia mifamela inona izy famela eloko vadinao fa mitomany mifono aminao io mba mangataka famindra-po zanakao mitomany mifono aminao mangataka famindra-po aminao mifamindra fo izy zany natao hoe fifankatiavana dia ahoana koa ozy izy manetretena tsy mamaly ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana treo pain'ny olona ianao manginy ty le voatangola ty dia teny anao am'le vehivavy mangina koa ty concombre be ty fa maly ratsiny satria nopan'le anankiray dia anompana azy koa tenenana anankiray teny marary dia za koa tsy maintsy mahita teny marary koa mpandratra ny fony io koa samy mahay teny marary fa nga io ihany mahay teny marary mandratra ny fony za koa mahay indrindra fa ny mpivady moa ny tena enjana amin'io misy tsy manaiky gisotra mihitsy vony anankiray dia tsy maintsy mamaly ny anankiray dia ny ohatra zany koa ny ankizy piraita-po ohatranao miady fanaratsiana ny faranatsiana fa aoka isaotra kosa satria ho amin'izany ny nitsonareo mba andovany fitahiana amen fa na iza maniry fiainana sy tahitandro soa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiten'ny fitaka ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa aoka izy tady fihavanana sy hanaraka azy fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miainy ny fitarainany ary ny tavan'ny tompo tezitra amin'ny mpanao ratsy ny mason'ny tompo mitsinjo ninona ozy izy na hiafinaiza tsika marinareo na hiafinaiza hitantsika ny sofiny miainy ny fitarainantsika na aizy tsika na aizy vao mitaraina ianao na dia amponao azy anao mitaraina dia maninona izy miaino izy toko fahefatra ary tsika amin'ilay vaky tenitsika petera voalohany toko fahefatra koa satria niatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany fa izay niatra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota mba tsy andaninareo ny andro sisa ihainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy izay ny andro lasa hananaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fotsampy izay fady indrindra pita amintsika diakona sy loolona manokana fa tsy afaka amin'izany koa na itsika fiangonana ary satria olona tahaka atsika ihany koa ny loolona sy ny diakona fa samy mandray ny lesona tandrify azy andiny fatelo ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanany tamin'ny fijejojejona tsy loolona jejojejo tsy diakona jejojejo sy ny fanirian-dratsy manana fanirian-dratsy mieritreritra n'izany amin'ny alinao isaky ny amin'ny alina dia mieritreritra n'ilay fanirian-dratsy fo maraina dia mieritreritra ny anatanteraka azy sy ny fimamoana miaraka amin'ny fisotrotoka io loolona mbola hisorotoka diakona mbola misorotoka na lahy na vavy tsy zany intsony zany hoe raha nisotro anao zany taloha zao zany efa tsy tokony hisorontsony dia ozy zany le loolona vaovao na vo zany zalahy teo lora izany satria zalahy zany nahazo nisotro
fa zay ty fa tsy mahazo misotro intsony. Tsy lolona mbola homamo, mbola diakona mbola homamo a. Amin'ny filalaovan-dratsy. Filalaovan-dratsy zany mekotra anankiray. Misy fahalemena mihoatra ny toaka sy ny sigara, zay sarotra ialana, ny miloka. Mamy ny filokanao, mbola miloka manao tourniquet, mbola miloka manao PMI, mbola miloka manao dikely. Lolona ve dia mbola iloka. Nefa ianao loolona. Miloka amin'ny adina kola, miloka amin'ny baolina. Ary lolona manao ny amin'ny adina kola, ary laha koa manao inona ty. Manana fahazaran-dratsy. Ary ny olona misorotoka sy mifoka sigara sy mihinam-paraky tsy malany 1 million ray andro. Fa ny mpiloka karama ray volana lany ihany. Lany amin'ny filokana. Dia mezaka miala fa tsy afaka. Tsy izany ny toerana tokony hananan'ny olona fa efa miala amin'izany. Indrindra fanompo-tsampy. Zava-doza raha mbola maheno hoe olona mbola manompo-tsampy. Tahaka an'ireny ampangana sasany ana reny, zaho mbola makany amin'ny douane. Fiampangana zany. Dia mbola mamonjy douane maka pouvoir. Ny vadiko mbola manatona voyant. Dia alefa daholo zao rehetrarehetra zao. Tsy izany no tokony ataon'ny diakona na ny loolona, tsy mendrika azy zany. 14 Petera voalohany toko 4:14. Rehefa tsy manao an'izany tsika, izany hoe tsy mandeha mifijejoejona intsony, tsy manana afaka ny fanirian-dratsy, tsy mandeha amin'ny fimamoana sy mifisotrotoka, afaka amin'ny filalaovan-dratsy, afaka amin'ny fanompo-tsampy, dina zavatra mitranga 15. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanarahana-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Gaga le olona, tsy mety miara-miloka aminy intsony ianao, tsy mety miara-misorotoka aminy, miara-mifoka sigara, miara-mihinana-paraky, miara-manompo-tsampy. Gaga izy fa tsy mety mandeha intsony ianao. Dia tenenin'ny ratsy amin'izay ianao hoe ahoana koa ary ny ala amin'izany ianao. Gaga ny olona fa ianao le mpiapanga olona ireny, ianao le olona mpiapanga olona io, ianao le diakona mpiapanga olona io, ianao le mpiara-mivavaka manana toetra ratsy mifosa olona sy miapanga olona tisery io, mamorona lainga ty sy ny sisa, tondra resaka zay, tsy mahasony namanao na ny ao amin'ny fiainanao na amin'ny fiangonanao, taritaritinao. Gaga izy fa tsy manao an'izany tsony ianao. Fa vao miresaka aminao izy dia teneninao hoe aza miresaresaka an'izany ny fifosafosolona olona tsy mitoetra hitantarany kilemany olona sy ny fanaratsy ny olona ty amiko zany ianareo fa tsy mampandroso ny fiainam-panahiko zany a. Raha izany miresana dia andana mivoaka ny tranoko, raha izany miresana dia ndao hifanao veloma fa tsy mahasoa azy zany, tsy hanao sofina lava amin'izany hoe dia ahoana koa zany ve tsy napoiziko, c'est pas possible, c'est pas possible ahoana fa tsy mahasoa zany ozy izy. Dia gaga izy fa tsy izany tsony ny fiainam-panahinao, tsy izany tsony ny toetranao. Efa ahoana ary ty olona ty nefa mba niara-ny fosafosa ihany hatramin'izay, niara-ny ampanga olona tamin'ny tsy marina ihany hatramin'izay, ko nahoana ianao ny tsy araka andeha aminay tsony. Gaga izy. 17 atombotra ny farany zavatra rehetra, koa endreka manona tena amin'ny fivavahana. Zao no dikan'izany. Atombotra koa ny andro evin'i Kristy, atombotra koa ny andro hafatesanao, tsy fantatranao na raha pitso na raha afaka pitso, ka dia manona tena amin'ny fivavahana. Zany zany tokony fanatonana sy fampiresahana amin'ny olona, fa tsy andeha anatina olona anankiray andeha hifosa, andeha hanaratsy, andeha hiampanga olona, fa andeha anatona azy mba hifampivavaka. Ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Endre tsara sy mahafinaritra raha ny mpiralany maninona ozy izy mifankaty tsara, fa izany fitiavana zany izy manarina fahotana inona maro. Isika be fahotana maro zany dia mifankatiava, fa voasary le fitiavanao le ota rehetrarehetra, tonga dia voasarona lamba ao izy, tsy afaka mikofoka tsony. Io le fahotana efa maninona ny saronanao lamba misalombonato hoe ka efa mifankaty zay, dia misaronao tsara ianao. Mifampiatranoka aza monmonina 19. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay noraisinareo, tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa aza an'Andriamanitra. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay naninona ozy izy
nraisinareo nareo loolona nangalana fanahy tao Mosesy nafindra aminareo Jehovah mihitsy nanao an'izany aonao izy mifanompo araky ny fanomezana inona pasoavana zay nomenanao inona fanomezam-pasoavana nomenanao fanomezana pasoavana nomena mitory-teny ataovy arak'izay fanomezam-pasoavana nomena mivavaka ho an'ny marary ataovy arak'izay fanomezam-pasoavana nomena mamoaka devoly haut de gamme dernier cri 100 000 volts zany ny fanomezam-pasoavana nomenana ataovy arak'izany ny fanomezana pasoavana nomenana mitondra tany manorina fiangonana any am-piangonana fanomezana pasoavana nomenana manao trano fiangonana ny fanomezam-pasoavana nomenana manampy ny sahirana ny mahantra zany ny fanomezana pasoavana nomenana fanomezam-pasoavana nomenana mihira ao am-piangonana fanomezam-pasoavana nomenana teny zava-maneno fanomezam-pasoavana nomenana miampangandralahako ahoana zany fanomezam-pasoavana vavana ianao zany inona koa fanomezam-pasoavana nomenana manaratsy fiaram-vavaka fanomezam-pasoavana nomenana miapanga ny olona sy ny mpisorona zany fanomezam-pasoavana nomenana fanomezam-pasoavana nomenana mitona ny olona ivoaka amin'ny fiangonana zany fanomezam-pasoavana nomenana fanomezam-pasoavana nomenana anapotika an'io fiangonana apokalipsy io amin'izay fomba rehetrarehetra ka namoronako lainga sy fitaka rehetrarehetra ary dia ataoko daholo zany zay ny fanomezam-pasoavana nomenana fanomezam-pasoavana nomenana fadianina na fanomezam-pasoavana omenana samy manana zay fanomezam-pasoavana zay ka ny anao zany fanomezam-pasoavana inona nomenanao fa misy olona manana fanomezam-pasoavana mivavaka ho an'ny fahavalona misy olona mana fanomezam-pasoavana manery tena mamindra fona dia efa tsy rariny ary nataon'ny olona aminy dia tsy mamaly izy ohatran'i Jesosy tsy mamaly ve anao zany niampangananao zany resaka rehetrarehetra zany dia nangina izy tsy namaly dia mahazo aina indray matoa tsy mamaly io tratra tena ataony mihitsy zany izy tsy namaly Jesosy ka izay fanomezam-pasoavana nomena antsika andehanana lo olona mifanompo araky ny fanomezam-pasoavana nyraisinareo takan'izany ianareo diakona ianareo dorcas ianareo koral ianareo sampana sekoly sabata asa fitoriana itsika mpivavaka tsotra rehetra arak'izay sampana misy atsika na inona dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa zay an'Andriamanitra raha misy olona miteny aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra raha misy olona manompo dia aoka izy anao izany araky ny hery zay omen'Andriamanitra azy mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen meo voninahitra ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka alohan'ny amarana anazy ozy izy ao amin'ny andininy faharoa folo Petera voalohany toko faefatra eo ry malala azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra ary izay atao zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalimba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny koa amen ry malala tena teny mpitiavana zany ny vadinao ny olona tianao dia antsoina hoe ry malala samy manana ny fomba fitsony azy moa ny mpivady sasany manao hoe neny sasany manao hoe mama sasany manao hoe dada sasany manao hoe papa sasany manao hoe chéri sasany manao hoe mon amour samy manana ny fomba nononany azy fa rehefa miteny hoe ry malala zay dia tena avy eo amin'ny fonao mihitsy zany zay azagaga no ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsam-pahatoetra ary atao zavatra mahagaga anareo zany tsy maintsy andalovana zany lo olona tsy maintsy andalo inona ozy izy fizahan-toetra fitsam-pahatoetra mahamay andalovany zany dia azagaga amin'izany 17 sambatra ny anareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahany voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo sambatra ianareo raha atao inona ozy izy aratsiana noho ny anaran'i Kristy aratsianareo satria hita ny kilemanareo fa mpandainga ianareo mpangalatra ianareo mpifokasigara mbola misorotoka mbola mitsangajanga mbola tonga aminareo daholo ny fiampangana rehetrarehetra aratsiana amin'izany fa zao marina fa mety zany tokoa isika fa ny olona la ny andro miampanganao ny olona ny andro manaratsy anao fa ianao aforetony loalika
Zany tokoa Andriamanitra, za tokoa io mbola mpangalatra, za tokoa mbola mpijangajanga, za tokoa mbola mpanompo sampy, za koa mbola zao fa te mibaboka eto anatrehanao ah. Mifona Andriamanitra. Za tsy hifona amin'ireo olona miampangana reo satria ireo tsy hamela, ireo tsy hamindra fo ampiko fa any aminao Andriamanitra, any aminao ah. Zany ny zavatra misy. Mifona ianao amin'izany toerana misy ianao zany, fa sambatra ianao raha enjen'ny olona sy aratsiny noho ny amin'izany toerana misy ianao zany, fa mibeba ianao, mifona ianao amin'Andriamanitra. Aza atao zavatra mahagaga zany. Farany Petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Petera voalohany toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Koa amin'ny olona izay eo aminareo izaho izay naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra, efa aseho koa dia mananatra azy hoe andraso ny ondron'Andriamanitra izay eo aminareo. Amen. Mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra. Amen. Tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakanjaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo sady voninahitra tsy mety simba ianareo. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Tsika olona aty am-piangonana mihaino zao toriteny zao aty amin'ny faritany eran'ny Madagasikara atraty ampitany ranomasina, maheno tsika olona rehetra na diakona, eno tsara ny afatra omenantsika. Andininy 2. Andraso ny ondron'Andriamanitra izay eo aminareo. Mbola tsy mafy zany. Mbola tsy mafy zany. Farany izay mihoatran'izany. Tsy fitehaka zany. Vavolombelona tsika maheno an'izany. Fa misitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Zany hoe ianareo olona dia manana ny asa fivelomana anareo manokana, manana ny asa mandraraha anareo manokana, fa natsona ianareo nompon'Andriamanitra. Dikan'izany ianareo zany miasa andro enina no iasanareo sy anaovanareo ny raharanareo. Sabatan'ny Jehovahandriamanitra ny andro 7 mitsahatra ianareo zany. Manao ny asan'Andriamanitra ianareo ny hariva ny miselila sisa, fa ny andro mazava dia miasa ianareo. Dikan'izay ianareo zany tsy tokony hanery ny fiangonana hoe tsy maintsy omenareo zay frais, tsy maintsy omenareo zay vola. Ianareo zany tsy tokony hanery ny fiangonana hoe vola ny ozatra ny fiainana. Fa rehefa tsy manana frais ianareo dia aza mandeha. Fa tsy any amin'ny fiangonana indray ianareo nitaky hoe akao ny fanatitra mba ho karamanay. Fa ny fiangonana tokony halalana zany hoe ity olona ty avy lavitra tonga ty tokony mba omena frais raha misy ao. Fa ny olona tokony fitahina omen'Andriamanitra azy no entiny hanompo ny fahain'Andriamanitra mampitombo ny any am-pelantanana. Fa tsy ny olona indray nitaky hoe aiza ny rakotry ny fiangonana, niatsasany ianareo, niatsasany anahy na hiteny hoe analao ny fahafolo-karena mba ho aty aminay, fa zay koa mba le vita, zay koa mba mpisorona. Fa ny pastera sy ny missionnaire sy ny evangelista anke tsy miasa mamelombady amanjanaka any amin'ny orinasa na manao asa tanana na mivarotra na mitondra fiarakodia, fa asa mafanompoana matianina ny azy. Dikan'izany tsy amin'ny fitiavana harena maloto ka hoe andeha hitaky vola ty sy ny sisa, fa ny fiangonana mahalala tsara, mahalala tsara. Aza manakombona ny vavan'ny omby mivelina ozy izy, very vary. Tsy mila tenenina ny fiangonana fa fatiny hoe tokony omena ty ray aman-dreny ty. Hitan'le ray aman-dreny mikely aina mifofotra bisikleta, dia hitan'le paroasy hoe reraka reto olona reto, andao tsika hividy moto ho an'ny président ny paroasy, andao tsika hividy bisikleta ho an'ty lolo ty mandeha tongotra izy 4 kilometra mamangy atsika ty isaky ny sabata. Atao tsika mba hanao ratra mba hividy bisikleta ho azy farafaratsana, ary farafadrika maty mba hividanana 4x4 izy. Tsy mitehaka ny lolo laty fa maty ny elikako. Mba hividianana. Fa ianao raha vao mikely aina amin'ny asa ianao tsy mila mangataka zany. Fatan'ny olona zany fa ameny ianao. Na tsy nangatahany aza dia taon'inona? Ameny ianao.
fahazaterenany ny olona hoe tsy maintsy mame volonareo tsy maintsy zao ianareo rehefa tsy vitanao ny asa andeha tongotra any 20 kilometra saky zay mandeha tsy hanome tsinanao an'izany Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana reny amin'roto fa mizotom-panahy tsy ho mpanjakajaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry tsy hoe korone zany toriteny eto dia anjakanjaka zany président ny fiangonana eto dia anjakanjaka zany zao dia anjakanjaka fa raha vitantsika tsara izany a dia rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satroboninahitra tsy mety simba ianareo meo azo ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay ireo loolona manao ny asa tsara ireo a izao no lazain'ny apokalipsy azy apokalipsy toko faefatra apokalipsy toko faefatra ireo loolona ireo diakona ireo fiangonan'Andriamanitra izay nandray tsara ny teny dia izao no voalaza ny soratra masina ato apokalipsy toko faefatra ny andininy faharoa ka hatramin'ny faefatra ary niaraka tamin'izay dia voatsindro ny fanahy aorindro nisy seza fiandrianana niperaka tany an-danitra ary nisy anankiray miperaka teo ambony seza fiandrianana ary nytaren'ilay miperaka dia tahaka ny vato jasy piskarny olona ary ny avana amin'ny tareny emeralda no manodidina ny seza fiandrianana ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonin'io seza fiandrianana ireo dia nisy olona 420 nipetraka ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena amen andininy 10 dia nekoaka eo ny lon'izay mipetraka ambony seza fiandrianana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipony satroboninahiny eo ny lon'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao ny tompona sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny aza ary ny hery ary ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy ho azy ane ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay meo voninahitra ny tompo Misautranao famba no fidinao biasanao Canade tsy mendrika zao nomenao anjaranao ny asanao sinonao andriamanitro sinonao tinedrinao panutao tsy mendrika tokoa defa indro fatoloranao niso kambarapety zao ny fafozantenao koa no mpanao rajo tsy andrana kilumiadua fatenanao ni asanao tuku kanisa tunania najukunyaleku nifanahiku Jesu fujuariwetijumanau simanefisa ufanupukwiza tanana iturina ni famutenau anitarana ni abainaina Raisano paganti Ajo de tamu sisa serona no tamle isote zone telum chugan zana kisre Italia rao kaya nawan de Jehovah Anak canta pada menau de Jehovah kami rafuam nau Anak canta pada menau de Jehovah kami non fiat tanana
Evangelia. Sahabat